fa isan'ny candidat amin'izany fifidianana izany koa Andriamatoa Solomandomby Mahefa izay hitondra ny fanazavany ihany koa amin'ity ariva ity izay antony ilatsahany izay. Voalohany indrindra aloha zahay matondro resaka hofidiana dia vonona ary misy mpanohana ary efa samy setran'izany. Io efa nisy zavatra préalable be dia be, efa nisy dinka ny fanaovana tamin'io lalam-pifidianana sy ny mahakasikasika ny fifidianana ray manontolo. Fa le olana misy karazan'olona zany ohatrany hoe te hanitatra an'le izy, tsy te hampandeha an'le fifidianana, tsy fantatra zay tombontsoa ao ambadika zay takotakonao ambadika zay zavatra zay. Fa izahay matoa vonona mirotsaka, zahay vonona ny olany ary mety sody izahay ny lany dia matahotra ny sasany ka noho izay anton-javatra zay candidat efa maro be ny amin'ity. Hatramin'izay manko dia candidat anankiroa ihany ka rehefa midesista ny candidat anankiray dia tsy mandeha ny fifidianana. Fa amin'ity candidat efa misy 3-4-5 tsy mampaninona raha ohatra ka hialonareo rehefa tsy hanao, fa izahay vonona niatrika ny fifidianana. Zay koa hitondra zava-baovao eo amin'ny azoimy matombo rotsaka hofidiana. Zahay olona demokraty ny ekenay zay lany eo, rehefa zahay moa ny lany dia mba mangataka nytriaka avy aminareo. Raha tonga eo amin'ny toerana ianao, inona zany ny heverinao ho lara-pahamehana sy maika indrindra hanatsarana ny mpanatanjahantena eo anivon'ny mpiasam-panjakana? Tiako tsindriana kely any aloha le zavatra efa nirasahany namana teo hoe izy ity sport d'entrée fa tsy misy resaka hoe compétition internationale ka hoe mety tsy eken'ny FIFA ny lalàna mahakasika an'izao anatin'ity fitantanana ny rarasoa mahakasika ny sport amin'ny asa-panjakana ity. Fa kosany na izany na tsy zany fitezana ny mpiara-miasa rehetra ato anatin'ny fanjakana izy io, ka tsy tokony hisy zany no hoe madilana tokony hotetenina ao anatin'io, fa zay mieritreritra zay hitondra fiavozana amin'ny fitantanana ny azoimy. Ohatra ao anatin'izany ny zavatra efa narary rehetra teo aloha, ny adihevitra rehetra mahakasika ny teo aloha ny fitantanana ny azoimy zay mahenona feo ratsa rehetra tao anatin'io ho diovina tanteraka.